manao hoe ny fiarahamandinika ny filazantsarany marika isika maraka toko 2:27 mitohy amin'ny toko 7 hatramin'ny 9 no vakintsika anio ivavaka isika angataka indray ny fitahin'ny tompo amin'izany tenin'Andriamanitra zay ho dinintsika izany. Andriamanitra arainay izay any an-danitro sitraky ny fonay ny mbola n'olotra fisaorana anao noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anomezanao nay indray ty fotoana ity zay azonay mandinika ny teninao. Misy saotra anao zay mpamonjy eo fa efa nosoratana ny tantaranao sy zay nataonao mba ho fampianarana anay ho fantsiana zay diso amin'ny fiainanay fandresen-dahatra anay hanaraka ny teninao mba hanananay fiainana mandrakizay ary misaotra anao zay no reo mpiara-miasa rehetra no tendrenao mba hampita ny afatrao amin'ny toerany samihafa azonay miaino zao teninao zao ny fitahinao ny ho amin'ny tsirairay avy amin'izy reny ary ny teninao zay ho renesinay ankehitriny dia hitondray mbaovao anay ary hanitsy ny fahalalanay mba ho voninahitry ny anaranao tanteraka ny fiainanay amin'ny anaranao mpamontsy io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Marka toko 2:17 mitohy amin'ny toko 7 hatramin'ny 9 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy ary ny mpianany dia nanoty ny saloim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe indro nahoana reo no manao zay tsy mety atao amin'ny sabata? Ao izy taminy mbola nivakinareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana ny mofo aseo zay mahadiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany ary nomeny koa zay nanaraka azy. Ary io izy taminy ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompony sabata aza zanak'olona. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo ary nizaha taratra azy ny olona na hahasitrana io amin'ny sabata izy na tsia mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana mitsangana etsy afovoany ary hoy koa izy tamin'ny olona inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao soa va sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy nety niteny ny olona. Ary no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy sady nalahelo noho ny amafiny fony. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy ainjiry ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny Herodianina izy hanohitra an' Jesosy mba hahafaty azy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana anankiroa ihany ry havana no hotsongaitsika so azavaina amintsika amin'izay vakitsika teo satria reo fahamarinana roa ireo dia mifampitohy amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 amin'ny toko 2 ary ny 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny toko 3. Fahamarinana roa ihany nefa dia ho fakafakaitsika lalindalina kokoa zany. Ny fahamarinana voalohany dia zao namela ny mpianatra io tsy saloim-bary tamin'ny andro sabata Jesosy sady nanasitrana koa. Ny dikan'izany nandika sabata Jesosy
araka ny filazan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna azy ny mpampianatra teo amin'ny jiosy izany. Hitantsika fa hoe nandeha namaky ny tanimbary izy dia nanoty saloim-bary ny mpianatra teny am-pandehanana. Dia ny teniny ny fariseo nanao hoe nahoana ny mpianatra ao no manao zay tsy mety atao amin'ny sabata, tsy azo atao amin'ny sabata manko zany. Raha ny testamenta taloha ny jerena dia hoy zareo hoe tsy azo atao zany. Ny anankiray koa no hitantsika rehefa tafiditra tao an-trano izy ka nisy marary tao dia nijerijery hoe tadevy hoe jerena hoe ao zahana aloha na hanasitrany rangahy eo amin'ny andro sabata Jesosy na tsia. Dia zao no hitantsika hoe no nijerijery azy tamin'ny fahatezerana Jesosy sady nalahelo ny amafy ny fony dia hoy izy tamin'ny lehilahy ainjiro ny tananao dia nainjiny ka sitrana ny tanany. Zany hoe nanasitrana tamin'ny andro sabata koa izy. Izany anefa dia tsy azo ekena araka ny lalàna hoy ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Amin'izy hoe nandeha namaky ny tanimbary, raha amin'ny testamenta taloha ny jerena ry havana dia lalana tokony 1 kilometatra ihany no azo andehanana ao anatin'ny andro sabata. Tokony 1 kilometatra eo ihany araka ny fandraisan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna azy. Ary raha ohatra isika mijery ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia mahita mihitsy an'izany hoe asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy 12. Zao ny voalaza hoe asan'ny apôstôly toko voalohany ka ny andininy 12. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'ny Jerosalema araka izay mety haleha amin'ny sabata. Tsy lavitra io. Tendrombohitra Oliva sy ny tanànan'i Jerosalema dia tsy mihoatra ny 1 kilometatra sasany raha be indrindra. Tsy lavitra io. Ary io ny hoe araka izay mety hale amin'ny sabata. Ny fitandremana sabata tamin'ny testamenta taloha izay nampianarin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ary dia hitantsika eto fa nandika izany na ny mpianatra na Jesosy tompo. Marina fa voalaza amin'ny Exodosy toko 20 hoe ny andininy 10 manaja ny andro sabata anamasina azy, aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanaka ao lahy na ny zanaka vavy na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao, fa mitsahatra tanteraka, tsy manao na inona, tsy mahandro sakafo akory, satria ny Exodosy toko 5:30 ny andininy 2:7 dia milaza fa tsy azo atao ny mampirehitra afo. Ny Nomery toko 5:20 ny andininy 2:30 dia tsy azo atao ny maka kitay, fa nanjary no toram-bato le rangahy nandika an'izany ao amin'ny Nomery toko 5:20. Tsy azo atao ny mitondra entana ao amin'ny Jaona toko 5:10 no ahitantsika le olona nositranin'i Jesosy tamin'ny andro sabata teo amin'ny varian'i Betesda. Jesosy nilaza hoe betaony fandrianao ka mandehana dia nentiny. Nefa ny olona nahita azy dia tsy mahazo mitondra an'iny kodoronao iny ianao, sabata ny andro. Hoy le rangahy hoe ilay nanasitrana ozy nilaza hoe bataony fandrianao ka mandehanako monany tsy hoentiko mody ny kodoro. Ary zavatra tsy maintsy atao koa dia zao manao fanatitra Nomery toko 20 ny andininy 7 sy 10. Manao fanatitra tsy maintsy atao zany. Zany hoe raha ny fitandremana ny sabata tsy manao na inona ary eto dia nandika izany Jesosy. Fa inona ny filazany azy? Satria tompony sabata ny zanak'olona, ary dia nambarany tio hoe ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Tompony sabata ny zanak'olona hoy Jesosy tompo. Ary noho izany ry havana dia tokony handinika ihany sika hoe fa inona ary fa nahoana no inona no antony? Moa ve dia tena tsy manaja ny tenin'Andriamanitra ve Jesosy? Rehefa tena dininao ny soratra masina ry havana, io fanajana ny andro sabata io dia ady hevitra hatrany am-piandohana io. Nanomboka teo amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ny ady hevitra tamin'izany. Io sabata io. Nefa Jesosy tompo dia nanambara fa ny manao soa no mety atao amin'ny sabata, ary dia tsy nisalasala mihitsy izy nanasitrana tamin'ny andro sabata.
zao no fahamarinana faharoa. Ny ray tetika mihitsy ny teolojiana, fariseo sy ny mpanorandalàna, miaraka tamin'ny antoko politika herodiana, haninona hanohitra an' Jesosy sady anao zay ahafaty azy. Ny teolojiana tamin'ny andron' Jesosy sy ny mpanao politika tamin'ny androny, zay mpanao politika jiosy herodiana manaraka ny fampianaran'ny teolojiana, fariseo sy ny mpanorandalàna, zany hoe manam-pahefana sy ny mpitondra fivavahana de ny ray tetika hamono an' Jesosy. Zava-dozany zany. Miray tetika hamono an' Jesosy, inona ny antony? Noho io Jesosy mamahany momba ny sabata io, noho izy efa hitantsika koa amin'ny toerana sasany hoe noho izy ndengeo jerentsika any amin'ny Jaona toko 5, Jaona toko 5 andininy 9:10 ka hatramin'ny andininy 9:20. Jaona toko 5 andininy 9:10 ka hatramin'ny andininy 9:20. Zao ny voalaza zao. Jaona toko 5. Ary Lasara lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy ny nahasitra anazy. Ary noho izany ny Jiosy de nanenjika an' Jesosy satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy. Ary Jesosy namaly azy hoe, ny raiky miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa. Nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy tsy noho ny namahany ny amin'ny sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Anankiroa zany no antony nahatezitra ny Jiosy ka nitediavany hamono azy, noho ny namahany ny sabata sy ny nilazany ny tenany ho zanak'Andriamanitra, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Tsy hitantsika ao amin'ny soratra masina mihitsy hoe Jesosy namahany fijangajangana, Jesosy namahany ny famonon'olona, Jesosy namahany fitsiriritana, Jesosy namahany fanaovan'Andriamanikafa, Jesosy namahany tsy fanajana ny anaran'ny ray. Fa eto kosa de hitantsika hoe novahany ny sabata. Fa nahoana ary novahany ny sabata? Satria tandindona ny sabata. Ny andro firavoravona sy ny sabata tandindona, ary zany nahatonga any Paoly hanoratra hoe aoka tsy hisy tsara anareo. Jerentsika angeny Kolosianina toko 2 hoe ny andininy 9:20. Kolosianina toko 2 ka ny andininy 9:20. Zao ny voalaza zao araka ny soratra masina. Ho aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotro, na ny andro firavoravona, na ny voaloham-bolana, na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia any Kristy. Aloko ny zavatra ho avy. Fa inona moa no sabata? Andro fitsaharana. Ko rehefa tompony sabata ny zanak'olona, de zao ny teniny, mankanesa ty amiko fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ary noho izany, ny fitsaharana dia ny fanekena ny fahafatesan'i Kristy, tsy ny asako intsony no aminjena azahoako fitsaharana, satria hitantsika moa fa hoe Andriamanitra de niasa izy nandritry ny herinandro de nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Fa ny fitsaharana omeny Jesosy kosa, izy no niasa mba hanome anao ny fitsaharana, hanome anao ny zavatra rehetra. Ary mazava loatra fa ny Hebreo toko 4:4 de manambara amintsika izany fitsaharana izany. Izay rehetra mino fa Kristy Jesosy ny maty ny solona vokazy teo ambony hazo fijaliana de manam-pitsaharana izy, satria tsy ny herin'ny tenany sy ny fiazahany hanatanteraka lalàna fitandremana voambaran'ny andro sabata no azony miditra amin'izany fitsaharana zany, fa ny fanekeny any Kristy nahavita ny zavatra rehetra. Ny andininy 4, nilaza ny andro fahafito izy ho amin'ny teny anankiray araka izao, ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany tamin'ny andro fahafito. De hoy izy hoe ny andininy 5, koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra, fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fa ndra ho isy olona latsaka amin'ny tsy finoana
tahaka izany ko. Inona moa no tiany ambara amin'izany? Ny fanatanteran'Andriamanitra ny asany dia nahatonga azy tsahatra tamin'ny andro sabata. Jesosy kosa nanatanteraka ny asa rehetra ho famonjena antsika. Vitany ny famonjena. Izany moa nolazainy andengeo jerentsika ny Zaona 7:20 hoe ahitantsika ny hoe nitsahatra isika satria vitany Jesosy ny asa rehetra tokony ho nataontsika, vitany zany. Zaona 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Ary rehefa afaka zany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay. Fa tanteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy sponjy feno vinaingitra notoizany tamin'ny hisopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Vita ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra ho inon'io? Ho famonjena antsika hananantsika ny fitsaharana. Ka tsy niherin'ny teny antsika intsony no asa, fa efa vitany Jesosy ny asa mpamonjena. Ary zay rehetra mino azy dia miditra amin'izany fitsaharana izany. Vita ny zavatra rehetra io Jesosy. Tahaka nahavitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tamin'ny andro 4 ka nitsahatra izy tamin'ny andro 7 no nahavitan Jesosy koa ny asa mpamonjena ho antsika. Mahatonga antsika hanaiky ny antsony hoe zaho no manome anareo fitsaharana, ka tsy niherin'ny tenanareo intsony no amonjena anareo, fa ny asa mpamonjena zay vitako. Raha mino zany ianao dia miditra amin'ny fitsaharany Kristy. Izany fampianarana izany anefa, izany fampianarana izany dia misy manohitra azy, tahaka ny nanoeran'ny fariseo sy ny mpanoradalàna, ny Herodianina, any Jesosy hatramin'izay ihany, no mbola isiny ny olona manohitra ny fampianarana hoe ny finoana ny Jesosy nahavita ny asa mpamonjena ihany, izany no idiranao amin'ny fitsaharana. Izany mampisy olona manohitra ny fitenenan'i Jesosy hoe zaho ny lalana sy fahamarihana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy manaiky ny fitsaharana ao amin'ny Jesosy tompo manko izy. Nefa izany nampaherezana ny hoe aza misy avila hitsaranareo intsony ny amin'ny voalohambolana sy ny sabata, zay tsy no hamafisin'i Jesosy fa ny vahany, satria tsy reny intsony no hamonjena fa ny fitsaharana ao amin'ny Kristy. Aloko ny zavatra ho avy ihany reny, fa ny tenany dia Kristy. Ary noho izany, raha manan-tena fitsaharana ianao, ty ny fanajana zao na izao fa ny fidirana ao amin'ny famonjena zay vitan'ny Kristy. Fidirana amin'ny famonjena zay vitan'ny Kristy. Ary rehefa tonga ao amin'ny Kristy ianao, tonga olom-baovao ianao, dia tonga zanak'Andriamanitra mpandova fiainana mandrakizay. Dia hoy ny sasany hoe ka ahoana ary ny lalàna iza, zay lalàna efa novahany Jesosy, dia ankatoaviny zay manaraka an Jesosy, manana an Jesosy ao anatiny. Dia hoy ny sasany hoe ka ahoana ary misy moa dia misy milaza hoe zany misy fa ty mivavaka lahady ty dia zavatra ny foronina taty aoriny io, ka manjary fampikan-dalàna mahavery any amin'ny helo. Efa hitantsika no mariny hoe tsy nioditra vaovao no misy ny divay vaovao. Ny mpampianatra mampianatra ny fitsaharana ao amin'ny Kristy, tsy ny fariseo sy ny mpanoradalàna intsony, fa mpampianatra hafa. Dia ireo mpianatra zay nofaniny Jesosy tompo, ireo manko no sy nioditra vaovao reo, nomena ny fanahy masina ireo. Ary ireo dia nivory tamin'ny andro alahady ireo, razantsarany Jaona 20:7, 9:20, ny asan'ny apôstôly 20:7, dia samy manambara fa ireo olona zay niditra noho ny fampianarany sy nioditra vaovao, nitondra fampianaram-baovao, dia ny andro alahady zareo no nivory, satria teo no nitsanganany tompo tamin'ny maty. Tsy misolo ny sabata akory io, fa ny sabata dia Jesosy ny solony, Kristy ny solony sabata. Fitsaharana ao amin'ny Kristy, ny asa vitan'ny Kristy no sabata fitsaharana. Fa ny andro nivoriana kosa dia ny andro nitsanganany Kristy tamin'ny maty
niaona tamin'ny tompo izy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro manaraky ny koa niaona tamin'ny tompo izy. Ireo andininy tsotra masina telo ireo no manambara fa ireo rehetra zay niditra amin'ny fitsaharany Kristy dia tsy ny sabata intsony no nataony hoe ao ny tena ahitana fitsaharana, fa ao amin'ny Kristy ny fitsaharana, ary nanomboka hatramin'izany no nisian'ny fiaraha-mivavaka ny alahady. Noho izany, raha misy olona mbola mitanany teo aloha izy, azy zany fa tsy hanameloka kosa isika izay mahatsiaro tena hoe sy nioditra vaovao hoe lay namahany sabata no nivorin'ny mpianatra tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary tsy nandraran'ny mpianatra tsy hivory amin'izany izy hanaprofo fa efa sy nioditra vaovao divay vaovao ankety hitoetra ao amin'ny fitsaharana ao amin'ny Kristy. Reo fahamarinana roa ireo ary havana no nitsipihina tamin'ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika androany. Namela ny mpiana ny hoditra aloim-bary sady nanasitrany tamin'ny sabata Kristy, satria tompony sabata ny zanak'olona, ary ilay tompony sabata manome antsika ny fitsaharana. Na ray tetika handrava izany ny teolojianina tamin'ny andro ny tompo sy ny mpanao politika, fa tsy rava izany ary tsy ho rava izany, satria isika dia hitory fa ny fitsaharana dia ao amin'ny Kristy Jesosy, ary tsy azo foanana ny fampianarana vaovao nentin'ny Kristy. Lay zanak'Andriamanitra, lay tsy nekena ho Andriamanitra nefa tena Andriamanitra, ary tsy ho lavontsika ny fampianarany, satria izany na dia vaovao azy dia mitondra fiainan-baovao manome antsika fiainana mandrakizay. Mazava loatra fa izany ny tenin' Jesosy hoe fiainana mandrakizay nahatongavany. Toy izao ny nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, meno ny zanany lahy tokana mba tsy ho veja rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary noho izany ry havana, ny fampahirezana antsika dia izao, marina ny fampianarana nentin'ilay mpampianatra antsika dia Jesosy tompo izany, fa ao aminy ny famonjena, ao aminy ny fitsaharana, ko aza mitoka amin'ny herin'ny tenanao azahoanao ny fitsaharana, fa ekeo ilay Kristy tompony sabata manolotra anao ny tena fitsaharana. Ary manarak'izany ekeo ny teniny mba ho ny fiainany no fiainantsika, ka izay natao dia ho tanterahantsika mba ho voninahitr'Andriamanitra ny fandraisantsika ilay tena mitondra famonjena, dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fitoerany finoanao ao amin'ny Kristy, na inona fanoerana mety hitranga tahaka ny tamin'ny andron' Jesosy, dia ho azy ny eny voninahitra hivavaka isika. Tompo, reto tantara roa ireto dia tantara mampahatsiaro anay ny mahatompo ny sabata anao, mpanomeanay ny fitsaharana, ary misaotra anao zahay io zany fitsaharana nomenao anay izany, ka tsy ny herin'ny tenanay intsony no entinay azoanay fitsaharana, fa ny fanekenan'ny teninao dia ianao le fa nahavita ny zavatra rehetra mba azahoanay fitsaharana, fa ny vidiny fahotanay rehetra efa naloanao tamin'ny ranao teo amin'ny hazo-fijaliana, ka izay manaiky izany dia manam-pitsaharana ao aminao. Eo anefa izahay mpamonjy eo mba tsy hanohitra izany, fa hiaina kosa miaraka amin'ireo mpanomponao izay nasainao nanambara ny fiainan-baovao aminao, dia hidivay vaovao anaty sy ny olitra vaovao, mba hiaina ny fiainan-baovao aminao zahay, satria raha misy olonao aminao dia olom-baovao izy. Amin'ny anaranao mpamonjy eo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.